Arak'izany dia samy manao izay ho afany tokoa zany ny candidat rehetra ao anatin'ny fifidianana, nisy kosa ny fanampaovao azo mahakasika indrindra ny fampelezan-kevitra ho an'ireo candidat hoentina amintsika ao anatin'ity vaovaon'ny propagande ity na ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra ny andindindindrao. Malagasy miresy mifankaty andresy ny fahantrana ampandroso ny tanàna Tananarivo milamina sy madio andry falemana amizay ny atao tanàna vidiny bulletin numéro 8 amonjy sy ho fahazavana iarivo. Nitoy androany sabotsy ny fitsidianan'ny vahoaka eny anivon'ny Fokotany no tanterahan'ny Asina Rakotoartif sy ireo mpiara-dia aminy. Candidat atolotry ny malagasy miraisy ny fankaty ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nanomboka teo amin'ny Fokotany n'Alarobia ambony ny fitsidiana. Araka ny fanaony dia nanolotra fanomeza ho an'ny zokiolona sahirana izy, lamba firakotra amin'ny maharirinina ny andro. Nambarany tamin'izany fa efa nanome fanomezana toy izany ny Mamimi teny Soavimasoandro, teny Morarano tamin'ny fotoanan'ny tondra-drano tamin'ny janoary lasa teo. Azo nampatsiahiviny fa efa nisy fotoana nitsidiany ny Fokotany n'Ambololoha. Dia nanona kalivandro indray ny Mamimi sy ny mpiara-dia amin'ny candidat Asina Rakotoartif. Nanome fanazavana trany izy isaky ny tangorona miaino ny mponina eny amin'ny toerana nandalovany. Mpanao asa soa ny tenako hoy Asina Rakotoartif ary nianatra manokana momban'ny fitantanana. Efa nitantana tetika asa fampandrosoana nandritry ny 12 taona. Mpanompon'Andriamanitra tsy hanao fampanantenana pokaty ho anareo aho. Liana ny olona ary nametraka fanontaniana. Rehefa vita ny fitsidiana tao Ivandro dia namonjy ny fitaoam-dehibe teny amin'ny Coliseum Andriamatoa Asina Rakotoartif sy ireo mpiara-dia aminy. Niara-nideran'Andriamanitra tamin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara izay nanomboka ny fanafanana ny fotoana. Aravona sika trano no hitan'ny soratra teny amin'ny endrik'ireo mpikatroka eo anivon'ny Mamimi miaraka tamin'ny candidat Asina Rakotoartif. Miaraka momba ny administration tany ampitan-dranomasina, miaraka momba ny toe-karena tany ampitan-dranomasina, miaraka momba ny asa sosialy na hoe famadrosoana ny asa sosialy izany. Anarantsika izany no fahaizana sy ny fahalalana izany hoe fitantanana tanàn'izany. Haitsika no fahaizana amin'ny hoe fanaovana tetikasa satroka amin'ny firandrana tsika olona matahotra an'Andriamanitra. Tilay fotoana nandrasatsika mametraka fanahy amin'ny anarana n'Antananarivo ny candidat laharana fahaenina atolotry ny antokotiko Madagasikara Laure Valmanana. Oro ny fony mahita ireo mpiray tanindrazana aminy milona anaty fahantrana lalina sy loto. Tsy kobakambava ny finiavana anampy ireo mpiara-belona aminy ka ifofora mafy izany. Tsy olon'ny kabary neny Laure Valmanana fa miroso amin'ny fanatanterahana avy hatrany ireo fandaharana asa izay lahara-pahamehana ho an'ity renivohitra ity. Ary efa hita pirofo fa tsy olona anandrakandrana fa tena vonona sy sa ary mahavita. Teboka enina ny mandrafitra ny fandaharana asan'ny candidat laharana fahaenina. Mahazo ny anjarany avokoa na ny zokiolona na ny ankizy ary tsy hisy olatsa-danja na ray aza. Voaprofo-rateo izany mandritra ireo fitsidiana eran'ny tanàna fa liana amin'ny fiainonany hetahitany mponina ineny. Vokany dia tsy hanenina ny vahoaka ito arivo raha hifidy enina. Nandritra ny taona maro dia very ny asin'ny maharenivohitra n'Antananarivo. Ny toe-tsaina simba, ny loto misavovony, ny vahoaka mianoka anaty fahantrana lalina ka tsy manana hery intsony hitsangana hiaro ny asin'ny tanàna misy azy. Tonga ny fotoana hanomezana ny fitantanana ho an'ny olona tena manam-piniavana sy fitiavana anarina marina n'Antananarivo. Mandritra ireo fitsidiana ny tanàna dia neny no ilay fanantenana vaovao andrindray ny vahoaka.
fidio be ny tanànan'Antananarivo ineny laharana fahaenina Lalora Valimanana samy manao fanambianarana an'Antananarivo. Veronica Bajereu Revoca Mahatra sy mitoreu teny amin'ny boriboritany voalohany no nanaovan'ny candidat radierson Nicole Véronique ny fampelezan-kevitra androany ka toerana maro no notsidiany ny angaviany Analakely ny to teny amin'ny petite vitesse ary ny azo ny teny amin'ny Kouma sy Isotry. Nosoritan'ny candidat izay mitondra ny laharana fahadimy amin'ny fifidianana be ny tanàna Antananarivo ireo fandaharan'asany. Anisan'ny teboka lehibe ny fanorenana foto-drafitr'asa anatsarana ny fifamoivozana, fametrahana fandriampahalemana maharitra, fitantanana mahomby ny tsena ary tanàna mahate olona. Tena nitoerana ihany koa ny mpanolotsaina ho an'ny boriboritany voalohany. Rahampitso dia eny amin'ny boriboritany fahadimy no anohizan'ny radierson Nicole Véronique sy ny mpiaradia aminy ny fampelezan-kevitra. Nofy sisany embouteillage eritona telefona sahady ny fitaterana hatsaraina afinaritra daholo ireo zaridaina. Sami malagasy iray iray vatsy te androsina zasenao te hitady fianam-bavao candidat 02 iny atsika matavizao iano iny efa kopenao Fier be le lalana le olona zany lasa be dia be nefa lalana tokony tsy atao tokana hoe varotany fa le tsy manana an'le toerana malalaka zany tsika hoe anaovana tsena angambany. Teta zany varotra taloha dia tsy mbola toerana dia voatery filana teto. Tena problema hoe hitako zany dia le tsena le hoe miroso bebe kokoa any amin'ny arabe ry zareo dia miteraka embouteillage sy problema koa moa amin'iny manararoatra ny mpangaro paosy. Atahorana le tomobile moa sécurité koa atahorana amin'le fiantsenana hitanao tena vehivavy dia samy tandrotandrona ihany aloha na ety atsena ary. Tandrito zany dia mba toerana ao atsena. Raha ny vahaolana ao aty amiko aloha dia tokony omena tsena anankiray ny mpivarotra indrindra fa eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Tokony omena ny plasiny tsirairay avy hoe ary tsena dia samy mahazo daholo zareo. Olona tiako le olona sady tsy manao politika le mba olona kaiken'le vahoaka. Madame Arlala Ramanantsoa izy ny hitako ohatrany hoe tanora zany e. Arlala Ramanantsoa eritreretiko izy satria efa mpandraraha efa ela dia efa manana expérience kokoa amin'le fitantanana zany sady mety mahita vahaolana. Madama ino moa le anarany teo le numéro 2 izy maky mba tsenokemoko an'le politika fa ny le politika zany tsy tiako. Tetikasa ny angaviany fotony ka miponinao aminy no mahazo tombony. Paikady tsotra, mahomby, azo tanterahina tsara anatin'ny fotoana fohy sy miandry fa maty voly. Olana lehibe eto amin'ny tanàna Antananarivo ny mpivarotra eny amoron-dalana. Tsy mbola nisy ary tsy mbola nahitana vahaolana nandritry ny taona maro. Asako anefa izany, aiko, ary nanako traikefa amatonany. Ho avaozina sy ho atsaraina ny foto-drafitr'asa, ho atao lehibe, moderna, ary ho an'ny rehetra. Ho antsika mpanjifa kosa dia ho beazina isika sy ho entanina mba hietsena eny anivony ireny toerana
voatokana ireny. paikady tsotra sady mahomby azo tanterahina teny ierana ny fomba fiasa mitsangana soraty ny tantara arovy ny vatonao vidio ny vato laharana roa ary lalara manansoa ry Antananarivo mitodika aminao androany satria ianao ilay lamatoan'ny Madagasikara, ianao ilay renivohitry ny Malagasy rehetra, ianao ilay tokony ho renivohitry ny ranomasimbe indianina, ianao sy miponinao aminao izay tokony ho tabisy reharehany faritra manodidina antsika ity. Ankehitriny anefa so zary lasa maneso raha miteny izany satria rendrika ao anatin'ny ady la politika tototra ao anatin'ny fako ary tsy zary miaina ao anatin'ny fahantrana fotsiny fa very fanantenana tanteraka ianao sy mipolina. Izay indrindra ny mahatonga antsika hifanentana ankehitriny amp'izay Antananarivo, amp'izay fahaky mitsangana am'izay satria tokoa mantsy isika izao ianao isika rehetra ireo no tompona andraikitra, isika ireo no tompona andraikitra voalohany tsy fandraisana andraikitra ka mahatonga antsika hiaina ao anatin'izao toerana misy antsika izao, mahatonga antsika hiaina amin'izao fampiainana iainantsika izao. Manaiky ianao andro any mitsangana ndao hitsoka ndao hitambatra ndao arivo satria izao ianao isika rehetra ireo no antsoina hoe fanovana, isika ireo no antsoina hoe fiovana ary tadio fa tsy misy fanantenana amin'izany fiovana zany raha tsy vonky hiova aloha ny tsirairay avy antsika. Io no mahatonga antsika miteny manao hoe tsy misy olona afaka manova an'izao tontolo izao fa ny tsirairay dia afaka manova an'izao tontolo izao. Personne ne peut changer le monde, mais tout le monde peut changer son monde. Sarotro zany, ekeko tena sarotro zany. Tsy zakako zany, tsy zakanao zany, raha raisika hoentana toy ny arivo taonina zany, tsy misy mahazaka an'izany. Fa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia hoe firy zakanao? Zato grama? Eto ary miantsana mety anontany tena angamba ianao hoe inona ny karazana fandraisana andraikitra azonao atao mitodika aminao a mandalo kiondalana ny firenentsika am'izao, mandalo kiondalana ny tanànantsika hiaraka fifidianantsika mitsangana ianao mandeana amin'ny fidy ary naiza mifidy. Efa betsaka ireo mitondra teny fampanantenana ho an'ity fireneny ty, ho an'ity tanàna ty, ho an'ity fiarahamonina iainantsika ty. Ny teny tokana aminao dia zao hiezaka hitondra ny anjara anao zay azoko atao fa teny omeko anao dia ho zay aho hoe fadivady efa-tsara tsy omeko koailay zay azoko atao dia ho izahako atao ho any Antananarivo. Tsy ho vitako rery zany fa mila ny fandraisan-tanana sy ny fifanampiana avy aminao aho mandritra amin'izao andro fifidianana zao lasitraka ao ary tsay mivadika laharana fahatelo mankasitraka tompoko. Andro vitsivitsy lazy zay nanambarandriamatoa Constant Ravelson mpikambana ao anatiny antoko MFM fa manohana ny kandida Lalao Ravalomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny antoko MFM faritra Antananarivo renivohitra kosa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo fa ny kandida Hery Ravalomanana avy amin'ny Iarivo Mitambatra no toanan'izy ireo.
mazava ny voalazan'ny fanambarana navoaka amin'ny foibe MFM tamin'ny 20 mars 2024 baiko-pitolomana ao amin'ny MFM rehetra eraky Madagasikara iny ary arahany MFM eto Antananarivo renivohitra ihany koa. Faharoa, eo anatrehan'ny fifidianana be ny tanàna eto dia anjara andraikitra tandrifin'ny MFM Antananarivo renivohitra zany ka nitapaka teto rehefa avy ny fandinika sy ny fanaovana tenerana tamin'ny kandida amin'izay iarahana sy fanohanana dia ny kandida Ery Rafalomanana ny toananay izay MFM eto Antananarivo renivohitra dia manainga sy mitona amponina sy ny mpifidy indrindra fa ireo kandida rehetra fa lehibe sy lara-pahamehana ny filaminan'ny tanàna ao aorianany fifidianana. Fahatelo, mba tsy hiverina eto intsony ny gidragidra, ny fanapoteny ary ny famoizanaina. Fahaefatra, mitona ny mpifidy izay hifidy ny kandida laharana fahafito Ery Rafalomanana fa izy no hitanay fa mahafeno ireo fepetra ho an'ny fitoniana eto an-tanàna ary rehefa voasedra tamin'ireo asa nataony teto Antananarivo renivohitra ndao alamina ny tanàna fidio Ery Rafalomanana. Nanamarika ny sekretera jeneralny MFM fa ny birao fidy ihany no afaka miteny amin'ny anaran'ny antoko. Tarika ny antokon'ny MFM dia olona lany tamin'ny vovonana. Ny birao foibe ny MFM dia misy olona anankitelo ao, président national, sekretera jeneraly ary ny trésorier national zay tsy eto misy fa manao asa amandrana any. Tsy misy ny sitaka na niala tao anatin'ny MFM ireo olona no laniny vovonan'ireo. Ny zenanianina ny toy ny fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny MFM sy Andriamatoa Ery Rafalomanana tamin'ny taona 2017 izao fanohanan'ny MFM faritra Antananarivo renivohitra azy izao. Ny kandida Ery Rafalomanana dia kandidan'ny fisokafana mitondra ny laharana fahafito amin'ny bilita tokana. Miisa fito ihany koa ireo fanambiny izay antoka ny fampivoarana ny arivo. Ao anatin'izany ny sosialim-bahoaka, ny fitezana olom-pirenena vanina, ny fanomezan-danja ny tanora, ny vehivavy ary ny mpanjifa, ny fandriampahalemana, ny fifamoivoizana, ny asa fanadiovana ary ihany koa ny foto-drafitr'asa maharitra. Raha ny androany moa dia teny anivon'ny boribory tany fahadimy no nanaovan'ny kandida sy ny ekipany fampelezan-kevitra.